Natomboka omaly talata ny asa fanamboarana ny siniben-drano vaovao izay afaka mamatsy ireo mpianatra misy 3 arivo eny amin'ny sekoly ambony politeknika an'Antananarivo eny Vontovorona. Anisan'ny fitakiana nataon'ny mpianatra eny an-toerana ny fitondrana vahaolana maharitra amin'ny famatsian-drano eny amin'ny faritry ny sekoly ary anisan'ny vahaolana efa nambara ministry ny rano sy ny fidiovana ary ny fanadiovana lalain'Andriana Melaso herinandro vitsy lasa izay ny fametrahana izany siniben-drano izany. Ankoatr'izay dia nametrahana mila mpiary herinaratra ihany koa ny jiramay ny Vontovorona isorohana ny fiatoan'ny famatsiana rano raha sendra fahatapahan'ny jiro. Nalefa vonjimaika eny amin'ny fonjaben'ny Tsiafahy ilay teratany vahiny saika FANONDRANANA an-TSOKOSOKO vovo-bolamena. Ny 5 Jona lasa teo no tratehaka tena ministeran'ny Ivato ity teratany vahiny ity, niaraka tamin'ny vovo-bolamena milanja 2,700 grama. Nandrindra ny fizavana no nahitana fa misy endrika vovo-bolamena ny lovitany manga misy 4 izay netiny ity teratany vahiny ity. Raha nitatitry ny fandrisirana sy ny polis-pirenena dia norarahana vovo-bolamena ireo lovitany manga ireo ka norakofana tamin'ny loko mainty ampiraikitra sy anakonana ireo vovo-bolamena izany. Tonga eto Madagasikara ny andian'ny Vaovao amin'ireo tanora mpilatsaka tsitrapo iraisam-pirenena ao anatin'ny FANDAHARANASA LOHARANO andian'ny faharoa. Tanora avy any Frantsa, Etats-Unis, Djibouti ary Senegal izy ireo ary tonga isaratra kefa sy andray anjara amin'ny fampandrosoana eny fotony amin'ny fomba mirindra sy maharitra. Araka ny fanazavana ny ministeran'ny lalam-bahiny dia mandalo fandaharanasa fakana volotany aloha izy ireo mandritra ny herinandro voalohany ka tanjona amin'izany hanampy azy ireo ifandray amin'ny kolotsaina malagasy, hianatra ny fiainana iombonana ary Jona amin'ireo mpanabe sy mpiaizay anaramaso sy anoana azy mandritra ny fijanonany. Ny FANDAHARANASA LOHARANO andian'ny faharoa dia tafiditra ao anatin'ny tetikasa tady na ny tantsorika ho an'ny diaspora. Nidina ifotony tena amin'ny LALAM-PIRENENA faharoa ny delegacionna avy eo amin'ny ministeran'ny asa vaventy izay notarihany ministra ijery sy anombana ny asa mbola tokony ho tanterahina. Tanjony iraka ny azona antoka fa vonona tanteraka ity lalam-pirenena ity alohan'ny andehanan'ireo fiara manokana mitondra ireo fitaovana goavana ilaina amin'ny fananganana ny tobo famokarana herinaratra 500 megawatt an-jirama izay atsangana ao Ambohimanambola. Tsy latsaky ny 20 taona mantsy ny lanjan'ny ray amin'ireo milina ka ilaina fanamafisana ireo fotodrafitrasa amin'ny lalam-pirenena mba aizaka izany fesatra izany. Aorian'ny fandraisana anjara amin'ny FIBA 3x3 Humanist Series ao Vienne ny 12 hatramin'ny 14 Jona dia tsy hiverina eto Madagasikara intsony ekipam-pirenena malagasy eo amin'ny taranja basketball lalaovin'ny olona 3 vehivavy. Iazo avy hatrany any Mongolia izy efa bavy dia i Muriel Janirina, Minao Arso Christian Jaofera, Emeran Chine Rahiernena ary Sidonie Andriamia Janirina. Anoy ny fanazarantena manomboka ny 15 ny volana Jona izy ireo. Ny 17 Jona moa no anomboka ny fiadina ny amboara iratany any Mongolia. Ho an'ny ekipam-pirenena lehilahy kosa dia iazon'ny Mongolia avy hatrany izy ireo izay miatrika ny fanomanantena any Serbia.